atao le aminany io. Mametaka ny fehezam-boninkazo ity zany itsika amin'izao fotoana izao raha mahafantatra fa tsy misy tompony zany zavatra zany fa iarahana manao. Ny antony dia tsy nisy tompony zany tola tao 72 zany fa ny mpianatra ray manontolo sy ireo ray aman-dreny izay niaraka nandeha tao dia tsy nisy hoe fiaviana na fivavahana resaka politika fa tolona ho an'ny tombotsoa mpianatra. Noho izany veverinay zany fa hoe tompony daholy na ny taranaka amin'izao fotoana izao na tamin'izany fotoana zany na ireo fa maty na fo satria voasoratra ato mazava tsara fa hoe ho an'ireo mahery fo tamin'ny 13 mai 72 ka manana ny hoaviny zany firenena raha ohatra manaraka an'izay fomba zay satria tsy ilana hoe fialiana io na hoe mouvance an'izao sosy zao fitavatetiky firenena fa tokony ho raisina amin'hoe izao ny tombotsoa izao tokony tondrana ny firenena satria atsika mianakavy io eny alaiko ohatra zany hoe na ny vatosoa na ny bois de rose na ny olombelona na ny zavatra anaty ranomasina any malagasy ray manontolo fa tsy nataon'ny olona 10 fa izay manao an'izany dia mangalatra ny dikany. Zany herintsika zany fa hoe tokony atao référence le hoe atsika mianakavy raha manana le izy ho fahatsiarovana amin'ny firenena ray manontolo. Tsy ahy io ohatrany metaka hoy ho antsika rehetra sy ho an'ireo rehetra sy tompona ndraiky. Ny fantenena somary madaiky zany satria ny antony fantatro mety tianao hiaviana hoe tafita sa tsy tafita zavatra eritreretinao tamin'izany fotoana zany. Za mihevitra fa tafita ihany ny zavatra eritreretinao satria ohatra anankiray raisiko satria fanazavako hoe zavatra dia hoe raha ohatra resaka hoe école de médecine tamin'izany teny Befilatanana izay nianatra ho dokotera dia rehefa avoaka dokotera reny olonireny dia lasa hoe dokotera any ambanivohitra. Fa ny tany faculté de médecine tena Ankatso kosa dia natao dokotera ho any tanan-dehibe. Zay zany dia efa misy fanavakavahana ka anisan'izany zany le tolana atao mpianatra tamin'izany mba hoe hitovy leta ny dokotera sy ny fiarahana atao. Ohatra ihany koa dia hoe misy hoe manana BPC na manana diplôme tahaka an'izao dia tsy raisina satria tokony isan'izao sosy zao dia tsy nikeny mpianatra zany zavatra satria fa misy hoe fanavakavahana ihany koa. Ka ny tolona zany mpianatra tamin'izany fotoana zany dia hoe mba hitovy leta ny mpianatra rehetrarehetra ny zanaka malagasy fa tsy asiana hoe zavatra-kalafa. Ka izay indrindra angamba ny averiko fa hoe raha tsy haka an'izay fotsiny dia hoe misy tafita ary misy ny tsy tafita satria tsy misy zavatra tonga lafatra akory fa na hoe fanagasiana fotsiny ary dia diso ary ny tondrana an'io satria ny zavatra nirina tamin'izany dia hoe mba ho malagasy avokoa ny tompona andraikitra tamin'izany fotoana zany satria tadidinareo angamba hoe 1960 50 no nazy fahaleovatena dia mbola eo kaikely eo zany le fotoana voanazaona ny fahaleovatena dia mbola be da be mivazaha teto tamin'izany ary tadidiko tsara mihitsy satria mbola tanora koa ny tenako dia nisy reny vazaha parachutiste avy any Ivato reny mankatia dia hitanao fa tena miafiafy mihitsy le gasy rehefa fa maleo tena tamin'izany reny rehetrarehetra zany dia ady sy torona natao doly fa tsy ady akory hoe ady fombo sanatrim-bava fa ady mba hafana hoe mampitovy mahafana le malagasy mahatsara tena hoe tena tompony ty tany ty koa zany tenako. Za zany mihevitra amin'izao fotoana izao fa hoe tafita ihany miafatra na dia misy ary ny hoe fisalasalana amin'ny olona rehetra ka noho izany tsy izay fisalasalana zay indrindra tokony isorina satria tsy misy zavatra vita ny ray andro na hery-taona na folo taona fa mitohy foana ny tolona ao amin'ny firenena anankiray. Zay kosa tamin'izany fotoana zany tsy ny tolona aka fahefana akory tsy tolona hoe anonga-panjakana akory fa ny tolona hoe ho an'ny mpianatra ho misy tombotsoa mpianatra. Ka raisiko ohatra fotsiny tamin'io satria na tenako zao tamin'izany fotoana zany ngamba ny 12 taona tamin'izany dia natsoiny général Manantsoa rehefa nametraka gouvernement izy fa hoe andao ary ianao atao ministra ho solon-tena mpianatra tamin'iny fotoana zay
za kosa ny tsy lety satria hoe za mbola mpianatra to vao DG maniaka inona moa ataoko amambo gouvernement zany raha ohatra zany nanaiky an'izay tokoa zany a roa taona tatorina nge niongany raha manatsoa raha nanao zay zany sady tsy nananako diplôma no miala tao fanjakana io zany gouvernement dia inona ny efarako angamba dia tsinitsina fa dia sotran'Andriamanitra hoe mifidy hianatra ihany fa tsy nietrehitra ministra ka zany zany averiko hoe lia koa toe-tsaina ihany koa izy hoe fahefana zany a misy olona matina fahefana maty amboninarina fa tsy voatery ohatran'androna rehetrarehetra